dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka nefa nampanantenaina dia resaka tsika ao anatin'ity vidéo ity ny antsoina hoe ny kristianina ny resaka produit chimique sy ny fanafody chimique moa zany ary ny raokandro malagasy iresaka momba an'izay tsika. Fa ao anatin'izay ihany koa dia iresaka hozaraiko anankitelo ty fanazavany ity ny tapany voalohany dia anazavako aloha hoe avaizan'ny aretina, avaizan'ny virus, avaizan'ny microbe, avaizan'ny bactérie. Zay no azavaiko voalohany ny ao amin'ny tapany faharoa kosa dia anazava hoe inavo ny fomba fanasitranana ary manahoana ny kristianina eo anatrehan'ireny eo anatrehan'ny fanasitranana, zany hoe ny industrie pharmaceutique eo anatrehan'ny fanafody momba ny raokandro malagasy ary ny farany dia ohatry ny ahoana ny fanasitranana ao amin'ny Kristy afaka manao an'izay, afaka manao an'izay fanafody mifanohitra ve ny fanafody ny raokandro malagasy sy ny kristianisma. Ao anatin'izay tapany faharoa zay nanazavako anazy. Tapany fahatelo kosa dia iresaka manokana ny momba n'izao zavatra miatra eto amin'izao tontolo zao momba ny coronavirus zany iresaka kely hoe ohatrotry ny ahoana izy io dia ohatrotry ny ahoana no azon'ny kristianina hiatrehana an'izy io, ohatrotry ny ahoana ny azon'ny kristianina hiatrehana an'izy io. Tapany anankitelo zany le izy. Iresaka aloha voalohany hoe avaiza aloha ny aretina. Efa manazava an'izy ity foana ny aretina dia tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy aloha, tsy izy no namorona azy, tsy Andriamanitra akory ny namorona ny aretina. Zay zany mila mazava tsara fa avaiza ary ny aretina ary iza ny namorona ny aretina. Ny olombelona rehefa niforonin'Andriamanitra dia tsy nisy an'izany aretina zany. Ny olombelona rehefa niforonin'Andriamanitra dia tsy nisy fahafatesana, tsy nisy aretina, tsy nisy ozona, tsy nisy fahotana. Tao anatin'ny filaminana tanteraka namorona an'Andriamanitra ny olombelona ary tao anatin'ny dépendanceny amin'Andriamanitra, zany hoe dépendant amin'Andriamanitra. Fa saingy rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra kosa ny olombelona, zay Andriamanitra dia fiainana, zay mila azontsika tsara zay, Andriamanitra dia fiainana. Fa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona dia niseho ny fahafatesana. Midika amin'ny fahafatesana efa azavaiko foana, ny atao hoe fahafatesana dia fisarahana amin'Andriamanitra, zay ny atao hoe fahafatesana, zany hoe lasa déconnecté amin'ilay Andriamanitra fiainana, lay Dieu qui est source de vie, lay Andriamanitra zay fototry ny zavatra rehetra sy fototry ny fiainana tafasaraka tamin'iny ny olombelona. Rehefa tafasaraka tamin'iny ny olombelona dia ny zavatra be deaibe nitranga, nisy endrim-pahafatesana be deaibe nitranga, nisy endrim-pahafatesana nitranga. Fa endrim-pahafatesana anankiroa ihany no resahako satria ao anatin'ny endrim-pahafatesana nisy ny ozona, nisy ny aretina, nisy ny fahotana, nisy ny fahantrana, nisy ny tebiteby, dia nisy ny fahafatesana ara-nofo. Zany rehetrarehetra zany dia vokatry ilay fisarahana tamin'Andriamanitra fotsiny. Zay zany tena mila azontsika tsara zay. Fa zay fahafatesana zay nisy endrim-pahafatesana anankiroa zay ho resahako manokana ireo endrim-pahafatesana anankiroa ireo. Ny endrim-pahafatesana voalohany dia ny aretina, zany hoe ny fikorotana ny vatan'ny olombelona zany, zay le aretina teneniko eto. Ary ny fikorotana, ary ny faharoa zay ho resahantsika betsaka dia ny tany zay voaozona no zay fisarahana tamin'Andriamanitra zay, zany hoe le lamina napetrak'Andriamanitra zany lasa ny korontana dia miteraka fikorotanana, zay ozony zay dia miteraka fikorotanana teo amin'ny zavaboarin'Andriamanitra, miteraka fikorotanana zay. Ireo anankiroa ireo mantsy ny tena important be zay ho resahantsika zany ao anatin'le hoe ny kristianina sy ny aretina sy ny fanafody, satria ireo ny fototra. Androany tsy tena iresaka n'le filazantsara sy anina fa tena vie pratika zany ny amin'ity resaka fahasalamany ity ny zavatra ho resahako. Dikan'izany dia izao, miteraka fikorotanana teo amin'ny tontolo namboarin'Andriamanitra ny fisarahana tamin'Andriamanitra, miteraka aretina ihany koa ny fisarahana tamin'Andriamanitra. Aretina eo amin'ny vatana, ohatrany ao zany aretina eo amin'ny vatana zany. Ny olombelona rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia mandeha amin'ny herin'ny tenany izy, dia miezaka amin'ny herin'ny tenany izy dia
rehefa aveo izy miatrika ny ady zay zavatra olana rehetra eto am'izao tontolo zao de rehefa miatrika an'iny izy de manomboka eo izy a lasa mitaintaina izy, lasa mitebiteby izy, lasa feno tahotra izy, lasa feno ororo ao anatiny, lasa malahery izy, lasa tezitra izy, lasa mitanalondrona izy, lasa mitsiritra izy, zany zavatra rehetrarehetra zany zay voka-pahafatesany, vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra, lasa misy impact amin'ny vatan'ny olombelona. De tsika mahalala tsara fa rehefa mikorotana ny olombelona, rehefa mitebiteby, rehefa mitaintaina, rehefa mitebiteby sy mitaintaina, rehefa feno fanahina, rehefa feno tahotra, de lasa misy impact any amin'ny vatan'ny olombelona le izy, ary zay impact zay a de lasa teraka ny tosidra, teraka ny areti-po, teraka ny aretina maro isan-karazany, zay miteraka ny aretin'ny vo, aretin'ny fo, aretin'ny pancréas, aretina isan-karazany, vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra zay miteraka fitaintainana sy ny zavatra ohatr'izany de lasa misubiran'zay endrim-pahafatesan'zay ny vatantsika olombelona, zay ny antsoina hoe aretin'zay, misubiran'zay zavatra zay ny vatantsika olombelona, de lasa misy ny stress ny zavatra ohatran'izany zay subiran'zay ny vatantsika de marary ny vatantsika. Zay ny atomboan'ny aretina volo, zany hoe tsy avy amin'Andriamanitra zany fa vokatry ny fisarahantsika amin'Andriamanitra. Fa ny zavatra faharoa zay mampikorota, zay mahatonga ny aretina, zany hoe zay le resahako voalohany teo, de le aretina ao anatin'ny vatan'ny olombelona, fa misy ihany koa ny fiforonana singa izay tsy ny foronan'Andriamanitra fa vokatra zay fikorontanana teo amin'ny tontolo no arian'Andriamanitra zay, vokatra ny fisarahana tamin'Andriamanitra. Rehefa tafasarika tamin'Andriamanitra ny olona de lasa izy mamotika tontolo iainana, lasa izy mandoto, lasa izy mandoro, lasa izy manimba, lasa izy mikonsome mihoatra n'izay tokony mikonsome, de vokatra zay de mikorotana ny ekosistema. Rehefa mikorotana ny ekosistema ao anatin'izay fikorotanan'ilay tontolo zay ny foronan'Andriamanitra zay, vokatry ny fitiavantenan'ny olombelona, de miforona ny singa vaovao izay mitondra aretina eo amin'ny olombelona, forona ny singa vaovao, miteraka ny virusy, teraka ny bakteria, vokatry zay fitiavantenan'ny olombelona zay, vokatry ny loto, vokatry ny fanapotehana ny tontolo iainana, vokatry ny fanapotehana ny rivotra, vokatry ny fanapotehana ny rano, vokatry ny fanapotehana ny tany, nataon'ny olombelona dia miforon'izay zavatra zay. Zay ny antony mampiforona ny virusy sy ny microbe sy ny bakteria sy ny zavatra maro isan-karazany. Mila azontsika aloha zay, satria mila azontsika tsara hoe zay no antony, zay partie voalohany zay zany important be, satria zay no antony mahatonga ny aretina, ny aretina ty anatin'ny olona zany na ny aretina any ivelany. Fa amin'ny tapany faharoa am'izay tsika iresaka hoe ahoana ara ny fanasitranana, ahoana le fanasitranana, satria mikorotana ny ao anatin'ny olombelona. Itsika olombelona nefany a dia tadidio tsara fa itsika olombelona dia composition chimique. Inona ndika zany hoe composition chimique? Zany hoe zany mahatonga io vatantsika olombelona io misy calcium, misy magnesium, misy karazana composition chimique, misy acide ao, misy alcaline ao, misy karazana maro isan-karazany, tsika tsiritra be loatra amin'ny resaka scientifique fa tena mba ahazoantsika azy tsotra zany ny zavatra resahako eto mba ahazoantsika razy tsotra. Composition chimique io vatantsika io, koa satria composition chimique io vatantsika io de misy zavatra anankiroa mitranga. Rehefa le tebiteby, tahotra, sioro sy ny zavatra maro isan-karazany no mitranga eo amin'ny fiainantsika, dia misy fikorotanana le composition chimique ao anatin'ny vatantsika, misy fikorotanana le composition chimique ao anatin'ny vatantsika io, dia izay le antsoina hoe aretin'izay lasa micrée hormone na cellule izay tsy tokony ho créé, na lasa tsy ampy izy na lasa mihoatra, de izay no mahatonga ny aretina eo amin'ny olombelona, noho ny fikorotanana, noho ny fikorotanan-tsaina, noho ny fitebiteby ny fosiny zavatra maro isan-karazany. Zay ny aretina ao anatiny. Ny faharoa, rehefa mikorotana sy mitebiteby ary mitaintaina itsika, miasa saina, ny fotsika mikorotana, dia lasa memalemy ny anticorps ao anatin'ny olombelona. Memalemy ny anticorps ao anatin'ny olombelona, ary satria memalemy ny anticorps ao anatin'ny olombelona, misy koa nefa singa avy any ivelany, microbe sy virus, zay vokatry ilay fahotana, vokatry ny ota, vokatry ny fikorotanana, vokatry ny fahalotoana ataon'ny olombelona, vokatry ny famotehana an'izao tontolo zao, ny zavaboary sy ny rehetrarehetra, dia
rehefa miditra ao anatin'ny vatan'ny olombelona ny microbe sy virus iny de malemy vatan'ny olombelona, malemy le anticorps satria le corps-ny olombelona efa mikorotana vokatry ny fikorotana sy ny tebiteby de mora atakeny ny virus sy ny microbe vatan'ny olombelona. Zay zany ny zavatra mila mazava tsara zay aloha ety am-piandohany. Inona ny vahaolana voalohany a zay hita an'izao tontolo zao dia ny fanafody chimique. Ny fanafody chimique, ohatra ny ahoana ny fomba fiasa ny fanafody chimique? Ny fomba fiasa ny fanafody chimique dia satria ny composition chimique ao anatin'ny fanafody iny misy composition iny de hitantsika ao anatin'ny notice le fanafody hoe reto avy ny zavatra ao anatin'ny ty fanafody ty composition chimique, produit chimique daholo ny ao anatin'iny. Inona ny ataon'le produit chimique? Ilay fisehoan'lay aretina, lay symptôme zany, lay symptôme no amboarin'lay fanafody. Zany hoe ohatra raisiko ohatra zao ohatra marary andoha ianao, tsy fantatra ny source-ny aretin'andohanao ny mety miasa saina ianao ny source-ny aretin'andohanao ny mety mitebiteby ianao ny source-ny aretin'andohanao mety zavatra maro isan-karazany mety mahatonga ny aretin'andoha. De lasa ianao maka efferalgan, inona no lan'le efferalgan? Ny alan'ny efferalgan de ilay ianao marary andoha, fa tsy ny tebitebinao sy le fototra mahatonga anao arary andoha, tsy iny ny alany fa ilay symptôme fotsiny tsoahany, fa izy tsy manatsoaka an'lay source an'lay mahatonga an'lay aretina zany. Satria rehefa araky ny tenenina teo ny aretina dia vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra endrim-pahafatesana ny aretina. Le source tsy afany fa lay symptôme no alany. Ohatran'izany ihany koa rehefa misy virus avy any ivelany tafiditra na misy inona moa izy ty, na misy microbe na misy bactérie, ampiasaina ny antibiotika, ampiasaina ny fanafody isan-karazany, tsy maninona zany fa ireny zavatra ireny de manampy fotsiny ny anticorps-tsika na mamono le microbe sy le virus hiditra ao anatintsika. Zay no asan'ny fanafody zay hoanitsika, zay ny asan'le fanafody, manamafy ny anticorps ponctuellement, je dis bien ponctuellement, satria na mihina-panafody ary ianao de nefa rehefa avy eo ianao miverina ihany le source-n'le aretina tebiteby tahotra ny ororo malemy ny anticorps-nao dia vulnérable foanitsika, mora attaqué foanitsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Zay ny zavatra faharoa zay. Zany hoe milarontsika zany le fanafody chimique dia tsy manala an'le soritra aretina no alany symptôme, fa tsy manala an'le fototra aretina izy, tsy le fototra aretina no amboariny fa la symptôme no amboariny no foanany zany. De misy ihany koa ny raokandro malagasy. Raokandro malagasy dia inona ny ataony? Raokandro malagasy tena manankarenitsika malagasy, manankarenitsika amina karazana ravikazo isan-karazany, afaka ampiasaina tsara reny satria betsaka koa ny fanafody amin'ny alalan'ny ravikazo no nanamboarana azy, naturel kokoa iny, mila azo mantsy de izao. Ny produit chimique misy effet secondaire satria le produit chimique amaha chimique anazy dia alaminy aloha ponctuellement le fikorontanana ao anatin'ny vatanao sy le zavatra teraka le aretina, fa par contre ny produit chimique iny niteraka effet secondaire, zany no mahatonga ny anatin'ny notice manoratra tsara izy hoe effet secondaire, reto tsy azo atao satria misy effet secondaire iny. Zavatra zay ny amin'ny resaka fanafody chimique. Ny zavatra naturel kosa zany hoe ny ravikazo sy ny zavatra ohatran'izany, raha ny tena marina tsy misy effet secondaire, zay no mahasamy hafa anazy amin'ny produit chimique, tsy misy effet secondaire ny resaka ravikazo, tsy misy à l'exception mety misy sasany hoe mety raha hoaninao be effectivement mety misy effet secondaire ihany, fa raha tena zavatra naturel tsy misy effet secondaire eo amin'ny vatan'ny olona zany. Iny tena zavatra tena naturel. Za manokana mampirisika ny olona rehefa ohatra hoe tsy ao amin'ny Kristy izy ampiasao na ao amin'ny Kristy ihany koa fa nefa mbola tsy azonao tsara le tena asa-pamonjeny Jesosy Kristy sy ny fomba fiasany amin'ny resaka fahasalamana, ampiasao, tsy olany zany, ampiasao fa tsy olany zany afaka ampiasaitsika tsara satria zavatra ny créen'Andriamanitra io, zavatra ny créen'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra anazy io, ny problème fotsiny le ozona nahatonga anazy ikorontana, fa tsofy rano ny anaran'i Jesosy le izy dia ampiasao fa zavatra ny créen'ilay Andriamanitra mpamorony zany, afaka ampiasaitsika tsara zany. Ka anankiray fotsiny kosa ny zavatra tsy mety de izao, be de be ny
ao anatin'le fampiasana raokandro a miantso fanahy ny olona, zany hoe miantso fanahy ny olona, lasa fanahy no ntsony ao anatin'le izy ampiasan'le izy. Iny kosa anjarantsika kristianina fantatritsika tsara, tsika tsy am'izany fanahin'andriamanitra irery any no eketsika, ny fahendren'andriamanitra rery any no eketsika, fa ny raokandro azontsika ampiasaina tsara rehefa tsy misy resaka fanahy, fiantsoana fanahy ao anatin'le izy. Tsy olan'izany zany afaka mampiasa ravitsara ianao, afaka mampiasa kininikotsy ianao, afaka mampiasa ravina papay ianao, afaka mampiasa an'izay omeny ny fahendren'ny fanahy ianao, ka tokony ho ampiasaina am'izany satria reny zavatra reny a afaka miady amina ny scientifique maro isan-karazany ny zava-maniry zay nomen'andriamanitra atsika, indrindra fa itsika eto Madagasikara, zavatra nomen'andriamanitra reny, fa ny olona no misapproprie anazy, mampiasa anazy ho amin'ny zavatra hafa, amin'ny fiantsoana fanahy, amina rebellion amin'andriamanitra zany. Zay ngamba ny anazavako anazy a. De izay kosa tsika ngamba tsitra am'izay satria tsika kristianina, ama-kristianina tsika le zavatra nampiasan'andriamanitra anazy, le namoronan'andriamanitra anazy azontsika ampiasaina tsara ary azontsika tsofina rano satria efa tapaka ny ozona, zay ozona nahazo ny zavaboary rehetrarehetra zay tao edena, efa tapaka izany teo amin'ny azo fijaliana nataon'i Jesosy. Azontsika ampiasaina reny, azontsika hiainana tsara reny. Zay ny zavatra faharoa. Ny zavatra fahatelo a, ity indray kosa dia tena hoe fanasitranana ao am' Jesosy Kristy. Reny zavatra rehetra nyresantsika rehetrarehetra teo reny a, raha azontsika tsara ny zavatra nyresantsika teo de eo amin'ny tontolo hitamaso daholo, zany hoe eo amin'ny tontolon'ny zavatra ny foronon'andriamanitra ny tedavana vahaolana mba hanasitranana ny olombelona. Tsy ratsy zay satria andriamanitra koa nanome an'izay vahaolana zay a, nibetsaka ny zavatra nomeny a mba hahafahan'ny olona mikarakara tena. Zao nefany ireo zavatra nomen'andriamanitra ny olona ireo dia no vokatry ny fahotanany natokan'andriamanitra nanome an'ireo vahaolan'ireo, vokatry ny fisarana tamin'andriamanitra. De io zay mba tsy ho faty arynareo a, dia reto ara ny fanafody a, reto atao a, ampiasao reto, fahendrena nomen'andriamanitra zany. Fa raha ny tena fahendrena voalohany indrindra zay ao amin'andriamanitra, dia ny tenin'andriamanitra ny tena manasitrana atsika voalohany indrindra. Ny tenin'andriamanitra de ny teny hoe, ny teny kosa izy de aina ho an'ny mahazo azy a, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Nandrefa ny teny koa ao zay izy mba hanasitrana anazy. Ohatry ny ahoana moa zany concrètement zany raha hiainana vie pratique le izy. Taddio tsara ry havana, fa aina la iaina avy amin'andriamanitra no nomeny atsika. Iny le hoe naka vovotany izy izy a de nasiny fofinainy. Iny aina zay nomen'andriamanitra iny tao amin'ny tontolo tsy hitamaso izy nanome an'le aina, eo amin'ny tontolo hitamaso kosa de ny ra no symbole an'izany aina zay nomen'andriamanitra zany. Ao amin'ny rano misy ny aina, ao amin'ny rano misy ny aina. Jereo tsara fa rehefa marary tsika, anisan'ny olana be foana ny resaka tension sy ny zavatra ohatran'izany. Io zany ny voavoalohany indrindra, tsy maintsy tsapaina ny tension-ny olona, raha zany ny tositra asy ny ohatran'izany, io tsy maintsy tsapaina foana. Fa maninona ny io ny tsapaina foana? Ny antony de tsotra, andriamanitra rehefa nanao ny famonjena ny olona, de ny famonjena nomen'andriamanitra ny olona dia fiverenan'ny olombelona ao amin'andriamanitra. Zany hoe ny ravainy la hevitra fampisarahana teo amin'andriamanitra sy ny olona, navela ny eloko ao, voavela ny eloko ao rehetra. Ny antony mampitaitaina anao ne, satria anao tsy mahatsiaro voavela eloko, satria anao tsy manana fitsarany, satria anao mitaitaina, satria anao matahotra ny ampito, satria anao miasa saina amin'ny zavatra hitranga nefa mety mbola tsy mitranga koa, mety tsy hitranga mihitsy. Zany rehetrarehetra zany no mahatonga ny olona mitaitaina, miasa saina, mitebiteby. Nisaran'andriamanitra ny efitra fampisarahana, voavelan'ny eloko ao rehetra. Taloha, ankehitriny, aro avy. Zany hoe voavelany eloko ao. Raha tena voavelany eloko ao, manana fifaliana ianao anatina voavelany eloko. Fa ro manaraka an'izany, tsangana nomboana tamin'ny azo fijaliana, teo amin'ny azo fijaliana ianao, zany hoe niaraka nomboana tamin'i Jesosy ianao, maty le ianao taloha, ianao le tafasaraka tamin'Andriamanitra. Fahatelo manaraka an'izany, nalevin' Jesosy Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy. Inona dikany hoe nitsangana tamin'ny maty? Resy le fahafatesana fototra ny resahako tany amin'ny voalohany tary. Ny fahafatesana fototra de nahatonga ny olona ho tafasaraka tamin'Andriamanitra. Resiny le fahafatesana, zany hoe resiny le fisarahana tamin'Andriamanitra, rava le fisarahana tamin'Andriamanitra, miverina tafaverina tafakambana amin'Andriamanitra tsika, ary tsy vita an'izay fa nidiny izy tamin'ny alalan'ny fanamasina de velona ao anaty tsika. Zay ny dikany hoe Kristy velona ao anaty.
tafaray tanteraka amin'Andriamanitra, lasa izy mihafa tsy za tsony ny miatena, lasa izy no mitantana ny fiainako, lasa izy avokoa ny zavatra rehetra. Inona ny dikan'izany? Rehefa mahatsiaro aho fa voavelaiko, rehefa mahatsiaro aho fa izy ny fiainako manontolo, dia manomboka mitsahatra, manomboka manana fiadanana, manomboka manana fitsarana. Ary rehefa miadana sy manana fitsarana, miverina ohatrany tamin'ny tao edena, tsy miasa saina hoe inona no aniko, inona no ataoko, inona no ohatran'izao sy ny ohatran'izao. Andriamanitra ny manome tolo-tsaina anany amin'izany, ary izy ny miasa ao anatiko na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony ozy izy ny teniny. Inona ny dikan'izany? Miankina tanteraka aminy aho, izy no anterako tanteraka. Ary rehefa miankina tanteraka aminy aho dia mitsahatra, rehefa mitsahatra dia miverina ohatrany tamin'ny famoronana ny toe-tenako, ny toe-batako sy ny metabolisma ao anatin'ny tenako sy ny vatako. Fantatry ny siantifika tsara zany, rehefa mitsahatra ny olona, rehefa ampeny olona, satria fantatry ny siantifika zany dia itsabo marary ny siantifika, dia misy le atsondra re hoe effet placebo zay nikopiena tamin'ny fitsaharana ao amin'ny Kristy. Ny effet placebo dia izao, tsy mihina-panafody le olona, omeny fanafody fa tsisy nininona ao anatiny, zany hoe pilina fotsiny fa tsisy fanafody fa tsisy ninona ao anatiny, fa ny sain'le olona ny amboariny. Dia rehefa amboariny ny sain'ny olona dia inona no mitranga? Lasa misy sitrana le olona, lasa manomboka sitrana le olona, satria nahoana? Miakatra le antikoro ao anatiny. Dia rehefa miakatra le antikoro ao anatiny dia manomboka izy lasa misauto-guérir, manasitrana tena ny olona. Manoatra lavitra noho izany, ny ao amin'ny Kristy. Ny zavatra roa niresahantsika voalohany dia zavatra amin'ny tontolo hita maso zany no anoerana an'ilay zavatra miseho ao amin'ny vatantsika, amboarina amin'ny alalan'ny zavatra ny foronina teo amin'ny tontolo hita maso amin'ny vatantsika. Iny zany ny zavatra voalohany. Dia ny zavatra faharoa indray dia omena zany hoe na fanafody naturel io a, zany hoe ny raokandro na ny fanafody chimika, dia manamboatra an'izay zavatra ao anatin'ny vatan'izay. Tsy maninona zany, tsy ratsy zany. Za miconseille foana, rehefa ohatra ka marary ny kristianina ka tena tsy vita ny mibanjina ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, alao aloha le symptôme, alao aloha ny symptôme, dia minana fanafody. Fa amin'ny fotoana amin'izay ianao tena manomboka, rehefa sitrana amin'izay ianao dia banjina amin'izay ny asa-pamonjeny Kristy, satria izay ny tsy iverenany intsony. Izay ny tsy iverenany intsony rehefa mibanjina ny asa-pamonjeny Kristy ianao, satria rehefa mibanjina ny asa-pamonjeny Kristy ianao dia mitsahatra ianao. Ary rehefa mitsahatra ianao, fantatry ny siantifika tsara zany, micréer dopamine, ocytocine, sérotonine ny olombelona, zay ireo zavatra ireo dia créen'ny olombelona. Zany hoe lasa micréer an'ireo hormone ireo izy a, hormone du bonheur ozy izy zao tontolo zao, micréer an'ireo ary lasa anticorps, mampiakatra ny anticorps ao anatinao zany ireo zavatra ireo, lasa mamery fiarovana anao, lasa miasa normal ohatrany tamin'ny namorona an'Andriamanitra azy ny ao anatin'ny vatanao ao. Tahaka izany ihany koa rehefa miditra ny virus sy ny microbe, milavintsika kely fa ny virus a sy ny bakteria zany dia zavatra avy any ivelany miditra aty anatintsika. Reny ny ataony reny tady tsara fa ny ataony reny dia miataky ny selula ao anatintsika. Tsy reny akory ny mahafaty matetika, fa ny ataony le virus sy ny bakteria dia mamono ny hery fiarovana ao anatintsika, mamono ny hery fiarovana ao anatintsika. Ary rehefa maty ny hery fiarovana ao anatintsika dia simba ny taovany anatintsika, dia zay no mitarika fahafatesana. Fa rehefa mitsahatra ny olona dia micréer automatika an'le hery fiarovana izy. Ary rehefa miditra na virus na microbe dia zay anticorps zay mamono anazy, mamono an'izay virus sy microbe miditra ao anatin'ilay olombelona zay, le fitsaharana ao amin'ny Kristy. Satria mitsahatra ity zavatra anankiray ity zany dia tsy zavatra amin'ny tontolo hita maso no raisina, fa amin'ny alalan'ny finoana. Rehefa mino dia mitsahatra, mitoetra tsara eo amin'ny fialofana avy ny tsitozy izy, mialika eo ambany alika ny tsitozy dia mialika eo fialofan'ny avy indrindra, mialika eo ambany matoky ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ary rehefa matoky ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy dia lasa micréer an'le anticorps rehetrarehetra afaka manohatra na microbe na virus sy ny aretina isan-karazany ity vatako ity. Zay ngamba ny loha ny tapany faharoa, ary mila arintsika tsara zay hiditra ny tapany fahatelo amin'izay tsika ty resaka coronavirus ty. Rehefa sendra manjery kely any surfa dia misy documentaire zay hitako, dia rapport zay navoaka ny université John Hopkins any États-Unis le izy. Dia zao ny zavatra ny tena ndralà hoe ny virus ozy izy io virus io zany dia tsy zava-mananaina akory, zay zany mila zavatra azontsika, tsy zava-mananaina izy io, zany hoe tsy zavatra misy aina zany, fa molécule ozy izy, molécule de protéine de type ARN. Ialako tsiny indrindra fa lasa miteny mot scientifique
fa zay moa le izy zany molécule de protéine de type ARN. Ny zavatra mahavariana ao anatin'le izy ry havana, itsika olombelona de misy ny antsoina hoe ADN ao anatin'ny vatantsika ao, ary ny ARN dia avy amin'ny ADN, avy amin'ny ADN ihany ny ARN zany. Zany hoe io ARN io, misy ny ARN sain zay ao anatintsika zay tena ilain'ny vatantsika io ARN io, fa misy ny ARN malsain, zany hoe ny virus ohatran'ireny hoe coronavirus hoe ARN malsain zany. Hijanona eo amin'ny resaka mot scientifique satria mety hanahirana tsy ho azontsika intsony le izy. Inona no tiako tenenina ao anatin'le izy? Raha azo tranona tsara ny fanafody le izy, raha ny tena marina zany, araka ny teneniko teo afaka minina be dia be zany ny ARN, satria le izy virus de be dia be ny afaka manapodika anazy, zany mahatonga hoe ny savony afaka mamodika anazy, ny alcool afaka mamodika anazy, ny fanafody reny hita ny dokotera reny afaka manapodika an'le virus. Sarotrarotra fotsiny manapodika azy rehefa tafiditra any anatin'ny olona le izy. Le virus akory tsy hoe vonoina, fa le virus mamono tena rehefa ohatra ka miala, misy menaka io ivelany zany, zay ny hazavain'ny scientifique, misy menaka io ivelany, de rehefa afaka iny menaka io ivelany miaro anazy iny de manapodika tena ho azy ilay virus, ilay ARN zany, manapodika tena ho azy izy. Zay mahatonga ampiasainy reny fanafody rehetrarehetra eny. Tsika manana fanafody betsaka eto Madagasikara, ary za tena mampirisika ny fikarohana ataon'ny siantifika malagasy ny amin'ny raokandro satria manana richesse be dia be Madagasikara ny am'zany. Fa iresaka kosa ny amin'ny fanasitranana amin'ny Kristy, tadio tsara fa itsika zanak'Andriamanitra dia ny aina zay nomen'Andriamanitra atsika de le aina maharitra mandrakizay, aina maharitra mandrakizay. Io aina io nefa no manosika ny ADN ao anatintsika. Mila azontsika tsara, somary lalindalina ty zavatra teneniko ty. Io aina io vie éternelle zay nomeny Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny asa-pamonjena zay nomeny io no manosika, manosika ny ADN ao anatin'ny vatantsika ty. Io ny lasa manome antikoro ao anatintsika io aina zay ao anatintsika izy manome fitsarana, manome fiadanana, manome fitiavana, fifaliana sy ny zavatra maro isan-karazany. Fa tsy vitan'izay fa tena misy effet mihitsy izy io ao amin'ny vatantsika, satria micrée araka ny teneniko teo an'le antikoro. Ny olona mantsy rehefa mitebiteby sy matahotra sy ny ohatr'izany de micrée an'le antsoina hoe cortisol. Io cortisol io dia manapodika ny antikoro ao anatin'ny olombelona. Fa rehefa mitsahatra ny olona de araka ny teneniko teo miteraka dopamine, ocytocine, sérotonine, zay no terany. Inona ny dikan'izany zany? Io aina zay nicréen'Andriamanitra, io aina zay nomen'Andriamanitra atsika io, zay fofonaina avy any aminy, ary nampiraisiny tamin'ny Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty. Araka ny teny hoe raha ny fanahy zay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty, izy mitoetra ao anatin'ny tenanareo mety maty, de ny fanahy zay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty no anangana ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny zay ao anatinareo. Lalàna ny fanahinay zany resaky zany mantsy, ary amin'ny finoana ny mila andraisantsika an'izany. Rehefa inoantsika iainantsika zany hoe fiainana mandrakizay no atao anatiko, lay aina atao anatiko, fiainana mandrakizay ny rany amin'ny mety ho simba iny, fa lay aina, lay raha symbole n'lay zavatra eo amin'ny tontolo hita masy fotsiny ny raha, fa lay aina zay nomeny Jesosy Kristy ao anatitsika, lay firaisan'aina amin'ny Jesosy Kristy ao anatitsika, iny firaisan'aina iny no mamelombelona ny tenatsika sy ny vatantsika manontolo, ary micrée an'le antikoro ao anatitsika, micrée an'le antikoro ao anatitsika. Raha mijerytsika scientifiquement, ny ARN de double hélice, ho antsika scientifique zany miteny kely fotsiny a double hélice, ny ADN de double hélice, ny ARN de hélice tokana, hélice tokana izy io. De afaka mandiniky tsika mampirisika ndrindrindrindra ho an'ny scientifique ka ao amin'ny Kristy, dinio zay fa tadio tsara fa misy puissance misy hery zay nomen'Andriamanitra amin'ny fiainana mandrakizay io, zay micrée ao anatitsika an'lay antikoro rehetrarehetra, manome hery sy tanjaka, ary mamerina amin'ny lohany ny métabolisme antsika, ny fitsaharana ao amin'ny Kristy, lasa salamitsika,
isaky ny mibanjina zavatra eo amin'ny tontolo hita-maso itsika ka miditra ny tahotra de mikorotana ny ao anatin'ny vatantsika, fa rehefa mibanjina ny asa-pamonjeny Kristy tsika de mitoetra ao anatin'ny fitsarantsika ary mandeha métabolisme atsika mandeha normal, automatique équilibré daholo ny zavatra ao anatin'ny tenatsika. Ina no tiako ambara am'izay ry havana, raiso ny fitandremana raha kristianina ianao raha mbola tsy tena azonao zany, raha mbola tsy azonao ny tena herin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, raiso ny précaution sy ny fitandremana rehetrarehetra nazary en personne mandray ny fitandremana, satria be de be ny information miditra ary ny information nefa mitondra tahotra, mitondra zavatra maro isan-karazany eo amintsika, ary zay indrindra nefa n'le izy hoe ny ao amin'ny Kristy tsy hoe tsy matahotra tsika, misy fotoantsika mety matahotra, fa misy fotoana kosa tsika na matahotra aza miverina ao amin'ny ferofa, ao amin'ny batery sy aram-baty ferovana atsika de Jesosy Kristy zany. Eo anatrehany tahotra tsy maninona ampiasao, raiso daholo ny précaution rehetrarehetra, tsy problème zany, raiso ny précaution, ampiasao ny gel, ampiasao ny ravitsara, ampiasao ny gant, masque sy ny rehetrarehetra, ampiasao zany fa tsy maninona, raisina ny précaution, fahendrena omen'Andriamanitra zany, fa saingy ny tena fahendrena tsara indrindra omen'Andriamanitra de ny fitsaratsika sy fialofatsika ao aminy, mialoka ao aminy tsika, ary rehefa mialoka ao aminy tsika, miaina ao anatin'ny lalàna fananainy tsika, de zay hery, zay aina ao amin'ilay fiainana mandrakizay nomeny atsika zay no manome anticorps atsika, ka ninninona virus miditra amin'ny tenatsika, ninninona bactérie, de zay anticorps zay miasa, ary zay anticorps zay mamono zay zavatra rehetra ivelany. Tadio fa ohatran'ny système informatique izy io, ao anaty système informatique misy programme installé, misy programme installé, rehefa installé ma programme ao dia misy virus miditra, misy virus miditra, inona ny atao de rehefa misy virus miditra dia misy ny antsoina hoe antivirus ao anatin'ny informatique. Inona ny ataon'ny antivirus? Midetecter an'le virus izy, ary rehefa avy eo izy ataony mise en quarantaine le virus, zany hoe atokany zay fichier, zay zavatra rehetra infecté tam'le virus, ary de vonoina izy manome décision ao, vonoina ave potehana ave reto, de izay antivirus zay no mamotika anazy ary manisaka zany an'izay fichier rehetra misy virus. Copine zany zavatra fahendrena amen'Andriamanitra ane zany lasa nandeha nankany amin'ny informatique. Ao aminao zanak'Andriamanitra misy programme installé zay lay mpamorona an'izao tontolo zao nametraka an'izay programme zay tao anatinao, lay aina avao aminy, lay aina fiainana mandrakizay napetrany ao anatinao, napetrany ao anatinao zay fiainana mandrakizay zay lay programme, ary ao anatin'izay programme zay misy antivirus matanjaka, de ny finoana ny asa-pamonjeny Kristy, ny finoana ny asa-pamonjeny Kristy micréé ao amin'ny monde physique io, tena micréé mihitsy antivirus ao anatin'ny corps-na, ao anatin'ny vatatsika, ary ninona zavatra miditra afaka protégeny, afaka ataony mise en quarantaine, ary araka ny tenenina teo ny virus, ny coronavirus dia potika, mamono teny izy rehefa voaro n'lay anticorps ao anatinao ianao. Milavintsika zany de zao, io antivirus io be de be ny solution ataon'ny olona, afaka atao io zany amin'ny alalan'ny fanafody médicament, satria antivirus ihany zay, miditra ny virus azo ampiasain'zay, tsy manenina raha zay ny eken'ny sainao ampiasao zay. Misy antivirus mety amin'ny alalan'ny fanafody, amin'ny alalan'ny raokandro, tsy olana koa zany, raha zay maharesy lahatra ataovy zay, tsy mampanino zany ao amin'ny Kristy. Alao aloha ny symptôme zay le niteneniko teo hoe aleo aloha ny symptôme fotsiny mantsy ny alany, fizy tsy manasitrana tanteraka an'ireo vahaolana anankiroa ireo, tsy sitrana tanteraka ianao amin'ny manaraka indray ianao rehefa misy fotoana de tamindray izy de asiandray ianao, fa rehefa tena mitsahatra am'izay tsika ao amin'ny Kristy, rehefa mitsahatra tsika de le antivirus zay vokatry anticorps zay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny, vokatry ny finoatsika ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, io no miasa ao anatintsika, io no mamelona atsika, io no miasa ao anatintsika, io no manohatra ny zavatra rehetrarehetra, io no manao mise en quarantaine zay élément extérieur sy zavatra extérieur miditra ao anatintsika. Ry havana, ho feheziko, raha azotsika tsara zavatra nyresahako zay tsy mifanohatra velively amin'ny fanafody na amin'ny resaka raokandro ny kristianisme, zao fotsiny nefany zao ny tady teo, ny tena manasitrana dia Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny, mitsabo ireny zavatra ireny, dikany hoe mitsabo raha tsy azotsika tsara, mitsabo tsabo sivy ohatra, zany hoe tsapatsapaina, tsabotsaboana hoe inona mety na inona tsy mety, zay ny scientifique, zay ny science, zay ny science mbola mitsapatsapa, mitsabotsabo aloha
mitsabo izy aloha tsabony hoe tivy amy mety sa tiany mety sa tiany mety zay ny atao hoe mitsabo. Ny fanafody de mitsabo, ny raokandro de mitsabo, fa ny manasitrana sy manome fahasalamana de tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny. Mbanjiny ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, iainy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, ifantoy ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, de hipetraka hitanao hitoetra eo aminao, zany hoe tena fahasalamana sy fanasitrananao am Jesosy Kristy, ny voninahitra ho azy rery any. Amen.